Anisan'ireo miombon-kevitra ao anatin'izay fitokonana ny mpidraikitra raha izay ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny syndicat ny mpitsara malagasy na ny SMM ny tompon'andraikitra avy eo anivon'izay SMM izay moa dia nanambara fa aradrariny ary ara-dalàna tokoa izay fitakiana tanterahany miraikitra raha zay. Rahantsika mahita moa zany fa nanomboka androany ny fitokonana izay natao ny mpirakitra raha zavatra tsotra ihany ny tiana itenenina. Matoa tonga amin'izao sehatra zao mpirakitra raha dia misy zavatra efa fampiresahana tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'ny ministera ihany koa nefa moa zany mampalahelo ohatra ny mahazatra antsika reny ihany dia tsy dia enona loatra rehefa misy miteny zany. Raha za manokana zany mahita izy hoe legitime ny fitakian'ireo mpirakitra raha ireo satria zavatra efa ao anatin'ny lalàna ireo zavatra ireo efa misy texte zany milaza hoe misy tombontsoa isan-karazany tokony azon'izy ireo nefa mandraky tiany androany tsisy fanatanterahana izany zavatra izany. Efa maro ihany koa angambany ny dingana vitan'izy ireo fampiresahana hatramin'izay nefa misy fampanantenana rehefa avy eo dia valom-poraingina tsy hita izay hoe tohina ka tonga amin'izao sehatra izao izy ireo dia ny teninay fotsiny hoe raha mbola misy sehatra azo fampiresahana dia tokony irosy amin'izany fampiresahana zany ny mpitondra fanjakana ny ministera ary ireo mpirakitra raha ireo zany.